Alahady 7 Jona 2020 ibanjinatsika lohahevitra vaovao indray manao hoe manapaka amin'ny fahefana ny Tompo. Alahady voalohany manaraka ny Trinité anio. Ny liturgia amin'ny endriny voalohany ry havana no arahantsika ko andeha ivelatra eo ambany masontsika ny salamo fa 13 amin'ny 100. Salamo fa 13 amin'ny 100 ary ny hira fa 3 ao amin'ny FFPM isaorana ny Andriamanitsika. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ireny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesy-Kristy Tompontsika. Amen. Salamo 13 amin'ny 100 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Alleluia. Migerana ny mpanompo Jehova, migerana ny Jehova, isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filekeny no migeraina ny anaran'i Jehova. Ambony Jésus-Christ Jehova, ambony lanitra ny voninay, iza tahaka Jehova Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny efa mifiavijery any am-danitra sy ny fiavana, manangana ny malahelo amin'ny fofo izy ary manangana ny mahantra ho afaka leo am'Jesy mba hametaka azy no namany mpanapaka ny olona, mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho reny zaza mifaly. Alleluia. Amen. Anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masino, tafavory eto indray ny vahoakanao ankehitriny, avy idera, ankalaza, anome voninahitra anao. Midera anao hatrany izay, ny amin'ilay Jesy-Kristy Zanako ilay tokana mpamonjy anay, nandresy ny fahafatesana, niakatra ho any an-danitra nipetraka kavanan'Andriamanitra Ray Sotoa, ary nanome anay ny fanahy masina mba hifalianay, hiraviravonay. Ary izany indrindra Tompo no antony hatafavorianay ankehitriny, hideranao sy hanome voninahitra anao.
koa ankehitriny dia mangataka feno fitarihan'ny fanainao masina izay mandritra izao fanompoampivavahana izao ka ianao Andriamanitra mihitsy ny eo afovoanay araky ny teninao hoe naizanaiza ingonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Maniry izay Andriamanitra ny aino ny teninao amin'ny tiaino ity. Maniry izay ny ianao asa masina samy hafa ka dia ny fanainao masina no hitaridalana anay. Teo voninahitra aho ray zanaka ary fanay masina ny fahalavrarian' izao fotoana rehetra izao. Misaotra mpamonjy eo fa afaka nivavaka tamin'ny anaranao izay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Aoka hoenontsika ny tenin'ny soratra masina manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ary aoriana ny vavaka fifonana dia ny ray 4:700 ry raiko feno antra no retontsika. Eno hoe fanajana ary ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadinareo ny fijangajagana mba samy ahafantatra izay ahazahoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Amen. Isika fiangonana maly hoe rehefa mangina ny mpitarika ao anatin'ny vavaka fifonana dia ny salamo fahaenina ry havana no miaraka ho retontsika. Hivavaka isika manoloana izany sitraponao Andriamanitra izany dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahana izahay satria anao milaza hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko tompoko ary zany tokoa izay matetika mamy ambava izay ary matetika izay lazainy vavanay sy ataon'ny tananay dia samy hafa ary ambara mihitsy aza hoe mpitaribato vilambava izay kanefa izay dia ambaranao hoe fanaka voafidy ka tokony anamasy tena iaina ny fahamasinana isanandro sanandro koa mamindrafo aminay ianao Andriamanitra mamelany eloka ianao satria ny fisainanay izay kely matetika dia tsy mahatakatra zavatra maro eo amin'ny fiainanay ka dia ny fanainao masina ampianatra anay izany fampibebahana marina izany ary zany ny ombonanay mivavaka miaraka amin'ny mpanao salamo hoe ry raiko feno andra ity ny zanakao. Be
Ny Andriamanitra izay tompontsika riavana dia Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra tia, ary miteny mihitsy azy izy hoe zay manatona izy tsy mba ho laviko mihitsy. Ka ho anao izay mibebaka marina tokoa, mitsangana indray riavana, andray ny teny soa mahafaly izay omeny ny Tompo atsika. Ao aorian'ny famelan-keloka 7:20 ny andiny voalohany sy faharoa, tena sambatra sy mahatehoty. Hoy ary ny Tompo antsika izay mibebaka marina tokoa, ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny nama ilan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Aleluia! Voavelako ny helokareo noho ny anaran'ny masina hoy ny Tompo. Amin'izao sisa izao aza manota intsony, ary andeha iombona iaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe ny olona izay voavela heloka riavana dia sahy manambaramarina ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka andeha iombonantsika ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Fanekempinoana laharana fahaefatra, ny tapany voalohany mpitarika ary ny tapany faharoa isika fiangonana. Manambara ny finoantsika ny Jésus-Christ isika dia araka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe sy araka ny teny nataony Tomasy hoe Amen. Mandroso hatrany amin'ny Fanompoampivavahana sika zao tonga avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, ka hitsangana zany ny tompona andraikitra ao amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora avy amin'ny sampana sekoly alahady. Vavaka isika
Jesosy manome voninahitra anao zahay fa tena tianay ianao. Ny tonokiranay teo nanome anay ny karakaranay ary mihoatra izany ny fikarakaranao anay ankehitriny ka omenao anay ny teninao mba hahatonga anay ho zaza feno fahendrena hankatoanao. Ny fanahy masina ny asa ty anatinay hahatonga anay tena mpiatra izany ary andeha amin'ny lalana marina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ianareo. Salamo voalohany vakitsika ny andininy voalohany. Fa ao tsika no aka-afatra. Hita ve? Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo voalohany andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiro. Amen. Ka le tapany farany io no andeha andraisana hafatra. Vakitsika ny tapany voalohany sy le tapany farany toizana amin'ny tapany farany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiro. Mpaniratsiro. Tsy vitsy tamintsika angamba nefa nyteneniny hoe maniratsiro mihitsy ianao dia androany mampianatra ny ankizy sy ny tanora ny tenin'Andriamanitra. Inona no atao hoe mpaniratsiro? Tsy mihaino anatra, tsy manaiky ahitsy sy atoro ary ny dika teny ary rakizy dia miteny mihitsy hoe mpanesoeso zany. Inona ny endriky ny fanesoana ataontsika neny rehefa mananatra neny? Za zany mihitsy tenenina dia hoe misy mihaino eo ihany ianao ary indraindray aza dia lazaina mihitsy hoe lany andro zany fa ny loza dia zao enoko ato dia avokako ato. Miteny ihany neny menara lesona ianao malala n'izay mahavarinanao fa ny zava-doza dia zao lazainao mahitsy mihitsy nendrabofy koa zany foana. Zao inona ny efa nampianarina teto zany, inona ny dika zany rabofy zany? Reny kisoa. Maninoneny no ataonao hoe reny kisoa? Dia androany aza mpaniratsira neny. Tena tady malahelo neny rehefa maniratsira ohatr'izany isika. Ny tadiavina dia ianao manaja neny. Zao inona ary ny tokony ataontsika? Mankatoa neny, ajaina ineny rehefa miteny rakizy sy tanora. Toetran'i Jesosy izany. Izy tena nankatoan'ny ray aman-dreniny. Fantatritsika izany tantara izany any amin'ny filazantsara araka liokany. Rehefa niteneny izy andao ody hiaraka amin'ny dada sy neny dia nody izy ary nankatoan'Andriamanitra ray antony famonjena tahaka izao. Rehefa mankatoa neny isika amin'ny anatra rehetrarehetra fa tsy mpaniratsira dia zao amirapiratra eo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Satria ho avy izao fotoam-panadinana ny tenineny menara lesona, menara tsara. Ho avy ny fanadinana rehefa miaino ianao fa tsy variana amin'ny zavatra hafa dia hitanao fa hiaina ho amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ianao. Ary zao ny afatra dia zao averina hoe zao hoe ankizy sy tanora tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana isika riavana izay hitsanganan'ireo hitaro-bavaka sy amaky ny tenin'Andriamanitra misesy amintsika dia opitoerana ihany anaovantsika nira 7:70 ry fanahy mpanazava 7:70 ny andininy voalohany sy ny faharoa.
Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay amakina misesy ny soratra masina. Miloha izany dia andeha iombavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mbola velom-pisaorana anao ny fonay ankehitriny satria noho ny fitantananao anay dia velona atrapamonjeny izay afaka indray manana anjara amin'izao fiainona ny afatra avy aminao izao. Angatana ny fanahinao masina mba hiasa manan-kery aty anatinay tsirairay avy amin'ny fandraisana izany afatra avy aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no azonay vavaka toy izany. Amen. Mialohan'ny hamakitsika an-teny dia andeha romantsika eto ambany masitsika ireto perikôpa izay voalahatra ho vakiana ao amin'ity anio ity. Salamo 2:20, andiny 2:20 hatramin'ny 1:30. Bokin'ny Salamo toko 2:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio toko 2:20, andiny 2:20 ary hatsahatra amin'ny 7:20. Filazantsara araka ny Matio toko 2:20, andiny 2:20 hatramin'ny 7:20. Ary ny Hebreo toko 7, raisina amin'ny andiny 1 hatramin'ny andiny 9. Epistilo any Hebreo toko 7, raisina amin'ny andiny 1 ary hatsahatra amin'ny andiny 9. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 2:20, ny andiny 2:20 hatramin'ny 1:30. Itory ny anaranao amin'ny rahalaiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an' Jehova, midera azy. Ry taranaka Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinontsinona na maharikoriko ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy ireny, dia miaino izy. Avy aminao no azoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia hifaiko eo amin'izay matahotra an' Jehova. Ihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehova izay mitady azy. Ho velona mandrakizay any ny fonareo. Atsiaro ka hiverina amin'i Jehova ny faran'ny tany rehetra, ary ankoko eo anatrehanao ny fon'ny fireneny samihafa. Fa an' Jehova ny fanjakana, ary manapaka amin'ny fireneny samihafa izy. Ihinana sy ankohoka ny mpanefoefo rehetra ambony tany. Eo anatrehany no iondrian'izay rehetra efa hidina amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny aina. Izy taranaka ny mpoazy, ary ny Tompo dia ho lazaina amin'ny taranaka ho avy. Izy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola ateraka, fa izy no nanao izany. Matio toko 2:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary tamin'izany dia nanontany an'i Jesosy ny renin'ny Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankoha ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy raha vehivavy taminy, mandidy mba hipetrahany ireto zanako roa lahy ireto. Ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny isotro amin'ny kapoaka izay efa isotsoko? Hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, isotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy eo amin'ny tanako ankavia dia tsy hay no anome izany, fa izay nanamboarana ny raiko izay no omena. Epistilo an'ny Hebreo toko 7, raisina eo amin'ny andiny 1 ka hatramin'ny 9. Koa amin'izany rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, heveriny apôstôly sy ny mpisorona be izay eketsika dia Jesosy, izay matoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika anamboninahitra no Mosesy, araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa no ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo na atoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola holazainy. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika amin'ny tranony, raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana itoriana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana 750 amin'ny firana fanampiny any andininy voalohany any 750 amin'ny firana fanampiny andininy voalohany Andriamanitra fitiavana ianao dia hitsangantsika eo am-panatanterahana izany hira izany. Ho amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesy-Kristy Tompontsika. Amin'ity volana Jona vaovao ity isika dia manao ny lohahevitra vaovao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Manina tsara? Manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Ny fanahy masina ne hiasa mahery ao am-potsika. Matio 2:20 ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20 no andeha hivelatra eo ambany masontsika. Matio 2:20 ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Anisany hoe vaky teny fototra ry havana ao amin'io tenin'Andriamanitra io dia ny andinin'ny 2:20. Dia raha antsika mamaky ny andinin'ny 2:20 mamaky mafy manao hoe fa Jesosy namalika nanao hoe tsy fantatrareo izay angatahana-reo, hainareo fa ny sotro amin'ny izay efa isotroko. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia atao hoe vanim-potoana anjakan'ny herin'olombelona. Zany no misy izany, ary tsy hoe herin'olombelona fotsiny fa herin'olombelona miantraika eo amin'ny zavaboary, herin'olombelona miantraika eo amin'ny tantara. Ary miara-milaza miara-mahita sika ry havana fa ny olona amin'izao fotoana izao no te hanam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Inona ny tiany olona nanana fahefana? Ny politika tiany anjakana, ny vola tiany anjakana, ny teknôlôjia tiany angatsana, ny tambajotra serasera maro samihafa, ny siansa. Ary dia ny zavatra misy aza tena mampalahelo dia lasa ireny no inona ivavahana, manjakazaka ny olombelona ankehitriny. Fa eto ry havana asa fifanjonjavatra fa ity Matio 2:20 ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20 tia Jesosy dia tena mampianatra mihitsy hoe tsy tahaka ny fahefany izao tontolo izao ny fahefany Jesosy. Tsy tahaka ny fahefany izao tontolo izao, tsy fahefana anjakazakana ry havana ny fahefany Jesosy fa fahefana mandalo amin'ny fijaliana, fahefana mandalo amin'ny fanompona. Zany ny Jesy-Kristy nanompo izy, nijaly izy, zany no fahefana izay ao amin'ny Jesy-Kristy. Ka eto ry havana ny lohahevitra entina amintsika dia izao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Maninona ny Tompo? Manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Jesosy mitady fo. Jesosy mitady inona? Mitady fo. Tady ny fotsika izy. Jereo ny andinin'ny 2:20 ry havana amin'ny soratra masina io ahafahantsika manaraka azy tsara. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary tamin'izany
dia nanatona ny Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka inona zavatra taminy. Amen. Io manko ry havana dia rehefa tena adika io dia hoe reniny Jakoba sy Jona io. Dia inona zavatra nisy nangataka inona toerana ambony ho an'ny zanany eo amin'ny fanjakany Jesosy. Dia inona moa no tiany atao? Hipetraka eo kavanana sy inona akavia zany ry havana. Rehefa adika amin'ny teny fotsy io teny io dia hoe tena nitady voninahitra, nitady seza fiandrianana ny renin'iza Jakoba sy iza i Jona ry havana. Ary zany toetrantsika zanak'olombelona. Inona ny tena toetrantsika? Mitady inona? Voninahitra, mitady seza fiandrianana ry havana. Zany nen'ny olona amin'izao fotoana izao. Ary ny zavatra misy aza dia tena tady ife ny tontolo mihitsy. Jereo tsara fa te ife ny hafa. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana, ife ny tantara. Ary indraindray aza ny zavatra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia te haka ny toeran'iza mihitsy tsika indraindray, toeran'Andriamanitra. Rehefa manaraka vaovao ianao, jereo ny any amin'ny Détroit d'Ormuz amin'izao fotoana te hanjakazaka ao daholo ny olona rehetrarehetra, te hanapaka ny lalan-tsolotany, te hanapaka ny zavatra maro samihafa izany. Fa ny valin'izany teny zany ry havana dia nosy Jesosy amin'ny 2:20 vakitsika manao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo, ainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko. Ainareo va ninona? Hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko. Zay nge io hoe amen. Ny tiany Jesosy ambara amin'io dia zao hoe inona ny effort mba efa nataonareo ny te hipetraka eo akavanako sy akaviako nareo? Efa nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana ve nareo? Satria manko ry havana zavatra misy dia hoe ny olona anankiray matoa mahazo toerana anankiray dia nisy inona? Nisy fijaliana dia nisy inona? Nisy fahoriana izany. Ka Jesosy Kristy ry havana dia tiany Jesosy ambara mihitsy hoe zange nefa nividy anareo tamin'ny rany. Ary eo amin'ny fiainana misy an'izany Jesosy dia milaza mihitsy raha ny tiany ambara hoe za tsy milahatra aminareo. Ary zany koa eo amin'ny fiainana misy olona dia samy milaza za tsy milahatra amin'ireny. Fa fomba kristianina ve izany? Afatra ho antsika ry havana, ny Tompo tsy mitady olona tia toerana. Ny Tompo tsy mitady olona tia inona? Voninahitra. Ny Tompo tsy mitady olona tia toerana, fa ny tedavon'i Jesosy dia ny olona vonina hitondra inona? Lakroa. Azo fijaliana izany ry havana. Ary ambarany amin'ny soratra masina hoe raha misy tahanaraka dia aoko izy handany inona? Ny tenany ka hilanja ny azo fijaliany ka hanaraka. Ka neny Jesosy zany dia zao olona milanja azo fijaliana. Zany ny tiany Jesosy fa tsy olona tia toerana hoe gauche na droite. Zany neny Jesosy ry havako. Zavatra faharoa, ny kapoakan'i Kristy fahefana mandalo amin'ny azo fijaliana. Ahoana tsara? Ny kapoakan'i Kristy fahefana mandalo amin'ny azo fijaliana. Eo amin'ny 2:20 ihany ry havana, raha tsongotsongona dia zao hoe ainareo va nisotro amin'inona ozy? Amin'ny kapoaka izay efa hisotroko. Hisotroko. Amen. Hisotroko. Rehefa hoe n asy dia matoan-teny matoan-teny no avy zany. Hoe zange mbola tena hijaly zange mbola hiaritra fijaliana Ary inona moa ry havana ny dikan'izany hoe kapoaka izany? Ny dikany hoe kapoaka dia fijaliana. Ny dikany hoe kapoaka fitsarana. Ny dikany hoe kapoaka fanolorana tena. Zany ny dikany hoe kapoaka. Ainareo va nisotro amin'inona? Kapoaka izay efa hisotroko. Dia io kapoaka io nge soloy daholo ainareo va nisotro amin'ny fijaliana. Ainareo va nisotro amin'ny fitsarana. Ainareo va nisotro amin'ny fanoloran-tenako. Satria zany hoe misotro tena mandray ao anaty. Zakanareo ve ny zavatra izay inona hiatra amiko ry havana. Ry havana malala ambara amintsika ombeny ny toetrantsika zanak'olombelona ry havana. Te azo tombony foana ny olona matetika. Zany ny fiainantsika zanak'olombelona. Raha ohatra zao misy gâteau be eto ambony latabatra eto dia tsika 2,750 ahoana zao ny azahoanan'io? Ahoana ny azahoana? Ny ana betsaka, ny ana ny crème. Zany ny
toetsaika isika zanak'olombelona. Zany hoe te azo tombony foana eo amin'ny fiainana, ary indrindra te hanjakazaka fa tsy te haninona, tsy te hijaly. Zany nge zavatra iainantsika. Ary indrindra te hanana fahefana fa tsy te haninona tsika ry havana, tsy te hanompo. Nefa Jesosy milaza fa izay te ho lehibe indrindra aminareo no aoka mpanompon'iza rehetra izany ry havana. De zavatra tiana ambara ny tompo zany de mitaona atsika mba tena hiezaka fa izay te ho lehibe aminareo no aoka mpanompon'izy rehetra. Satria ry havana, ny fahefan'i Kristy de tsy fahefana mamotika. Zany nge ny fahefan'i Kristy, tsy fahefana hoe andeha hanapitehan'olona, satria ny atsika zanak'olombelona de mitady fahefana hanapitehan'olona. Fa ny fahefan'i Kristy tsy fahefana manandevo ry havana. Tsy zany ny fahefan'i Kristy, fa fahefana maninona? Manavotra. Am'izao vanim-potoana ankehitriny zao ry havana, de malaza be ny teny hoe népotisme. Ny dikan'izany népotisme zany dia fanomezana tombon-dà manokana ny havana. Ohatra nahazo fahefana ako, de ny rahalahiko ataoko amin'ny toerana ohatran'izao, ny anabaviko, ny zanaky ny anadahany reny, sy ny sisa omena janony atao hoe népotisme ry havana. Fanomezana tombon-dà manokana. Ary ny fiainan'izao tontolo izao matetika de hanjakan'ny inona? Népotisme. De zay nge mampieritreritra atsika na eo amin'ny fiangonana azy, so de misy népotisme. Ao amin'ny fiarahamonina so misy népotisme hoe mena tombotsoa, ary ny tena zava-doza amin'le népotisme, olona tsy mahay akory nefa tafapetraka amin'ny inona? Amin'ny toerana. Tsy tiany Jesosy zany ry havana. Fa zay manetry tena no inona ozy Jesosy? No asandratra. Zay nge ny teny Jesosy. Ka Jesosy zany ny mpanjaka satria izy ny mpanompo lehibe indrindra. Raha te ho lehibe indrindra ianao de tokony haninona ianao zany? Ho mpanompo n'inona? Ny olona rehetrarehetra. Jesosy mpanjaka ry havana. Zany Jésus-Christ zany. Ary tsika moa tokony hianatra mihitsy, tsy enjery ny Filipiana toko 2 raisiny eo amin'ny 5 eo ny mitiny hoe nofoana ny tenany, nangalan'inona, niendriky n'inona ny mpanompo, mitoetra n'izany Jésus-Christ izany no tokony ananatsika. Ary ino moa no hevitsika amin'ity volana ity ry havana? Manapaka amin'ny fahefan'ny iza ny tompo. Ka ny fahefan'ny tompo zany ry havana de fahefana any an-danitra sy aiza ety an-tany. Io moa ny Matthieu toko 7:20 ny 5:20 de zao hoe efa nomena azy ninona fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandehanareo de ataovy inona? Mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe ny asantsika tsy ny dongo fahefana, fa anao mpianatra n'inona? Ny firenena rehetra. Zavatra misy angery havana ankehitriny ny olombelona de mino fa ny teknôlôjia ny tena Andriamanitra. Ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao efa ndresaka drone zany mifehy an'izao tontolo zao amin'izao fotoana zao. Ary eritreretin'ny olona fa ny volana inona tena mpanapaka. Ka zay tsy manam-bola de tsy mba inona moa? Tsy mba rangaha. Ny siansa zany ny tena manjakazaka ry havana. Ary izay ny ambaran'ny soratra masina hoe fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa veriny inona? Ny aina. Mahazo azonao ny arena, azonao ny fananana rehetrarehetra, kanefa ianao mitovy amin'ilay atao hoe 5 adala ao amin'ny soratra masina, tsy mba niomana solika soa. Ka eto ry havana, rehefa eo amin'ny fiainantsika Kristy ry havana, de miverina amin'ny rariny isika. Ary zany ny ivavahantsika ty am-piangonana ankehitriny, mba hiverenan'ny fahamarinan'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainantsika, mba hiverenan'ny famindrampon indray eo amin'ny fiainantsika, mba hiverenan'ny inona? Ny fanantenana indray eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Koa amin'ny teny io ty ry havana, miantso antsika ny tompo. Raha misy ta hanaraka azy de aoka ilanja n'inona ozy? Azo fijaliany, ka hanaraka ry havana, ka anio ny tompo de miantso anao, tsy hitady toerana. Tsy hitady toerana hoe ho amin'ny akaviana, ho amin'ny inona? Ho amin'ny akavanana. Miantso anao ny tompo amin'ny teny io ty, tsy hitady laza ry havana. Okizay io voninahitra io. Miantso atsika ny tompo amin'ny ty ry havana, tsy hitady fahefana amin'izao tontolo izao, satria n'inona? Ny fahefana ny mahafatifaty ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miantso atsika ny tompo, tsy hanao népotisme naiza tany misy atsika. Fa inona ny antsony tompo atsika ry havana? Avereny zao hitondra kapoka. Hitondra inona?
hitondra kapoaka, anompo, hijoro amin'ny marina, hiaro ny zavaboary, ary indrindra ho tiany olona rehetra. Tiavany namanao tahaka ninona ozy? Ny tenanao. Ka eto mpamaranana, ny tompo dia milaza hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Neny Jesosy-Kristy ry havana, fahefam-pitiavana. Zany aza. Raha ohatra ianao te hanam-pahefana ihany, ampiasao ny fitiavana. Be dia be ny olona mila vonjy ry havana amin'izao fotoana izao. Raha mandeha fiara ianao, ka misy ireny olona mitotototo lalana ireny, dia le hoe manomeza kely dia mba manomeza. Fahefam-panavotana ny an'ny tompo ry havana. Fahefam-panimpona ny an'ny tompo ry havana. Fahefana avy amin'ny azo fijaliana ny an'ny tompo, fa tsy fahefana noratovina taty seroa ny an'ny tompo ry havako. Ka tsy ny olona mipetraka ambony lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay mahafoy tena indrindra. Tsy izay mipetraka amin'ny toerana ambony, tsy zany akory ny ambony, fa izay maninona? Mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Koa isika ry havana, mahafoiza tena ho an'Andriamanitra ao anatin'izao 520 taona ny fiangonana izao. Dia aoka isika ahafoy tena ho an'Andriamanitra. Ahafoy n'inona? Fotsika. Ahafoy ny fahaizantsika. Ahafoy ny herintsika. Ary tena hiezaka mihitsy. Aloha rehefa milanja azo fijaliana ihany, azo fijaliana ny fianarana, azo fijaliana ny fandratovana fahalalana, azo fijaliana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, aoka izany no tadiavintsika farany ry havana. Fa hoy ny soratra masina hoe, fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa haninona? Mba hanompo. Dia iengany isika ry havana mba tena hoe fitiavana masina. Zany no iainantsika indray eto anatin'ny fiangonana. Ary dia tena hoe mba ho fanjakan'Andriamanitra, mba ho fanjakan'i Kristy, mba ny tena agape no anjaka ato anatin'ny fiangonana, fa tsy fanjakan'ny frere ihany, na fitiavam-boninahitra, na fitiavana zavatra maro samihafa. Raha misy te hanaraka dia aoka izy aninona? Ka ilanja ninona? Ka hanaraka. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tsika hivavaka. Araka izany tokoa Andriamanitra, dia misaotra anao izahay. Fa nampianatra dia nampianatra anay tokoa ianao tamin'ity anio ity. Fa ianao dia mitady ny fonay tsirairay avy, fa izay zanak'olombelona kosa dia mitady seza, mitady voninahitra, mitady laza. Izany no tadiavinay isan'andro san'andro. Ary ny kapoakanao Jesosy-Kristy dia fahefana mandalo amin'ny hazo fijaliana. Koa ankehitriny Andriamanitra dia ampianarinao zahay mba hilanja hazo fijaliana. Ampianarinao zahay mba hanaraka anao amin'ny fanetretena. Ampianarinao zahay mba tena hoe ianao Andriamanitra no ho tomponay sy arahanay. Satria raha te hanaraka anao tokoa zahay, dia tao aminao ilanja azo fijaliana ka hanaraka anao mandritry ny androm-piainanay rehetra. Koa ankehitriny mampianatra anay ianao. Fa rehefa ao aminao Kristy zahay, dia miverina amin'ny rariny, miverina amin'ny famindrampo, miverina amin'ny fanantenana indray izahay. Koa ankehitriny Andriamanitra, mivavaka izahay na ho an'ny firenena, na ho an'ny fiangonana, mba ho lavitry ny kolokolo Jesosy, mba ho lavitry ny freriana, mba ho lavitry ny herin'olombelona, fa mba hoe atoky ianao zahay, mba hanana fanetreteny zahay, mba hanompo anao mandritra ny androm-piainanay rehetra. Ka raha nomena fahefana izahay, dia entinay mitory ny filazantsara izany, araka ny teninao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etany. Ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny fahefana nomenanay dia ny ampianatra, ny hanasitrana, ny hanapatapaka ny gadra vy, ny loharanona retina rehetra, ny hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafaly avy aminao. Izany Tompo no fahefana nomenao Andriamanitra anay. Ka ampianatra zahay mba handeha araka an'izany. Dia reto vahoakanao marobe izay tonga eto ankehitriny reto, tena mitady ianao ange izy ireo Andriamanitra.
tena mila anao ane zahay e, satria eo amin'ny tany mangetana sy tsy misy rano misy anay, tabataba lavo zao ny ainanay, na eto amin'ity firenena ity na eo amin'izao tontolo izao izany. Kanefa mangataka amin'ny fanainao masina zay, anome fandriampahalemana, anome fahatoniana ao anatin'ny tsirairay avy. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ny reny rehetra, ianao Jesosy Kristy momba azy reny. Misy ange reny atao oksizena amin'izao fotoana izao e, misy ange reny any amin'ny toeram-pitsaboana e, misy ange reny any amin'ireny toerana figadrana tranomaizina ireny zay tsy hainay ny fanonona azy e. Misy ange reny Andriamanitra koa nefa miaina ao anatin'ny fahasambarana, misy ange reny efa miantotra mipotika ny vatana sy ny sisa, kanefa reny dia apetraka ifeno eo am-pelantananao lay Jesosy Kristy Tompo. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny zanak'ity fiangonana ity izay nididina tamin'iny herinandro iny ny lohany, ary fampanay fa efa mihatsara zany. Ianao Jesosy no anasitrana azy ireny, ianao nanapatapaka ny gadra rehetra. Dia mivavaka izay ho an'ireo tsy anasa Jesosy, mafy mitady asa amin'izao fotoana, fa ianao Andriamanitra apahita ny olona rehetra izany, ary fantatrao ny ravim-bola amin'izao fotoana. Tena sarotra ny mahita ravim-bola amin'izao fotoana, kanefa izay Jesosy dia ianao Andriamanitra mihitsy no apahita izany, mba entina miasa, entina mitory filazantsara, entina manatanteraka fanompona maro samihafa. Dia aza velangahy eo anatrianao ny sampana zafimy izay entinay ambavaka amin'ity anio ity. Ianao Andriamanitra hita ny fifoazana rehetrarehetra Jesosy, satria mamelombelona ny fananay izy ireny ny fotoana rehetrarehetra. Ka iombonanay mivavaka mamina ampianarinao manao hoe raisoa ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mitay antsika ny Tompo ka miaro antsika, mampamirapetra ny tavany amintsika ny Tompo ka mamindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny Tompo ka manome antsika ny fiadanany hatramin'ny anio ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Fitiavana rano velona. Mipetra ianao, mipetra dia mivavaha mivavaha. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo, ainareo fa ny sotro amin'ny kapoaka izay efa isotroko ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray